dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana fohy indray izay fampahirezantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izao. Vavaka isika Jehovahandriamanitra iray eo manatrika ady isan'andro san'andro izahay, ary tsy mahita vahaolana tena maharitra, ary zany indrindra no hitodianay aminao, mametraka ny fiainanay amin'ny pelatananao, ny sambatan'olona, indrindra ny fiainam-pirenena. Matoky sy mino izay fa Andriamanitra tsy mangina ianao, fa Andriamanitra miteny mandrakariva, Andriamanitra mamindra fo sy be fitiavana. Dia ny fanahinao masina anao ka hiasa mba hanokatra ny saina mampanahana hatsapanay ny famarinany teninao, ary mba tena hahatonganay hahatoky, ary ankato ny teninao mba andraisanay fiedanam-po, andraisanay fahafahana. Tenenandray ary Jehova fa meny mpamponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy anonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Miresaka mandrakariva ny zava-miafina mahakasika ny Pasika isika. Ny Pasika tsy mipetraka ho fahatsiarovana fotsiny, hoe nandalo ilay vanim-potoana anankiray dia aoriana iny dia adino, fa ny Pasika dia mipetraka mandritry ny androm-piainana, ny hafatra izay entiny, ary tokony hiainana andavanandro. Ary izay no mahatonga antsika miresaka mandrakariva mahakasika ny zava-miafy ny Pasika, satria raha vao miresaka Pasika tsika dia tsy maintsy miresaka an' Jesosy. Paoly apôstôly eo amin'ny Korintiana 1:2 dia niteny an'izao, 1:2, fa niny tsy hahafantatra zavatra hafa teo aminareo ozy afa-tsy Jesosy Kristy indrindra, fa izy vao ompy tamin'ny hazo fijaliana. Indraindray mahafinaritra ny olona miteny an'izy io fa tsy mahatsapa ny zava-dalina tiany Paoly ampitaina ao anatin'izay, fa ny zavatra tiany Paoly ambara, ny fototry ny filazantsara dia Jesosy Kristy indrindra ozy, fa izy vao ompy teo amin'ny hazo fijaliana. Izany hoe ao anatin'ny hafatra hoentin'Andriamanitra, raha vao tsy misy an'i Jesosy eo dia tsy misy famonjena, tsy misy fanafahana. Kanefa raha vao miresaka an'i Jesosy sy ny hazo fijaliana, ny dikan'izay zany dia mampitodika ny ankamaroan'ny olona, mampitodika an'izay rehetra mino mba hibanjana Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, ny fahafatesany. Izany hoe raha ambara amin'ny teny tsotra dia misarika ny sain'ny olona isan'andro san'andro, satria rehefa mety ho kristianina ke dia miantso an'i Jesosy isan'andro, dia tokony ho an-tsainy mandrakariva ny fitiavana lehibe faratapony azon'Andriamanitra ny tanterana tamin'ity zao tontolo zao ty, dia nanoloran'ny zanany ho faty mba ho fanavotana antsika. Dia ny dikan'izay tsarovy ny Pasika. Ka rehefa jerevantsika indray ny afatry ny Pasika, Jesosy zay sy ny hazo fijalian'i Jesosy, ny fitiavana lehibe naseho ho an'izao tontolo zao, araka ny teny nambarany any amin'ny Jaona 3:15 tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany, ianareo ny sakaizako. Vao miresaka Pasika tsika dia io fitiavana faratapony eo no tokony ho tsarovantsika, ary mandinika tsara hoe nanahoana ny fomba ny hitiavan'i Kristy an'ity zao tontolo zao ity. Tsy mba nanameloka izao tontolo zao izy, fa nanolotra ny ainy mihitsy, nandrotsaka ny rano ho an'ny olona rehetra, na dia faran'izay mpanota taky ninona azy. Ary ny valikeloka avy amin'Andriamanitra amin'ny fitsarana mahery vaika tokony nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'olombelona nentiny tao aminy. Ny olona tena tafaverina marina amin'Andriamanitra ka mahatsapa ny asarobidin'izany Pasika zany, olona feno fitiavana tanteraka, olona tsy mamaly faty, olona vonona nolotra ny ainy, ho an'ny rahalahy
ary jesosy kristy raha nanolotra ny ainy ho an'izao tontolo zao araka ny teniny hoe tsy avy iantsony marina ozy fa ny mpanotam-bahibebaka nanolotra ny ainy ho an'ny olon-dratsy ary zay toetra n' jesosy zay nitakiny mba hananatsika afa atsika tena maneho ny fitiavana manoloana ny olona iverintsika fa tena fahavalo sarotra ao amin'ny zanak'olombelona nefa manatanteraka n'izany rehetrarehetra zany ary zay afatrapolo apôstôly zay indiny faharoa io niny tsy hafantatra zavatra fa teo aminareo aho ozy afa-tsy jesosy kristy indrindra fa izy vo ompito amin'ny azo fijaliana raha iantso ny anaran'i jesosy fotsiny fa tsy hatakatra ny zava-miafa ny fitiavana de tsy hatakatra mihitsy ny fahasoavana lehibe raisina avy amin'Andriamanitra resaka pasika tsika Korintianina voalohany toko 5:7 de zao nilazany azy esorony masirasira ela mba hovongana vaovao ianareo arak'izay tsy mahamisy mahasirasira anareo fa voavony Kristy pasika ho atsika voavony Kristy pasika ho atsika ndikan'izay zany vo miresaka pasika ianao de tonga de mitodika amin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy izy tsy miteny hoe mitsangana Jesosy pasika ho atsika fa ny famarina ny soratra masina ary zay fa hita atsika teto de ny pasika de famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema tany amin'ny testamenta taloha ny pasika de famonoana ny Jesosy Kristy zany hoe le pasika zany de hatserovana ny fahafatesan'i Jesosy Kristy de vao maika manindro mafimafy eny koa Paoly apôstôly amin'ny Korintianina voalohany toko 1:20 ndiny fa 4:20 fa naoviana ianareo no mihina ny tomofotony ozy sy misotro amin'ny kapoka de manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny saika ny amankarana akamaroan'ny kristianina rehetra de zava-dehibe amin'ny kristianina amin'ny fiangonana kristianina firaisana latabatra amin'ny tompona ny fandraisana ny fanasan'ny tompo zay manambara ny fahafatesan'i Kristy de araky ny hitantsika tany amin'ny Korintianina voalohany toko 10 voavony Kristy pasika ho atsika de miambara ny teny soratra masina hoe matsiaro manambara ny fahafatesan'i Kristy mandra-piaviny zay midika hoe manambara fa pasika mandra-piavin'ny Kristy de raha mahatsapa n'izay pasika zay tsika ny zavatra mitranga de ity miverina kely any amin'ny bokin'ny Exodosy famarinana tsy azo lavina mba ho vavolombelona ho atsika ny famarinana ny tenin'Andriamanitra sy ny fidiran'Andriamanitra tsehatra eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona eo amin'ny fiainan'ny olona mino azy eo amin'ny fiainan'ny firenena mihitsy de inona ny toe-javatra mitranga babo tao amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely babo ny firenena iverina fa firenena-dehibe tsy afany ala ary ninonina ezaka nataon'ny zanak'Israely lasa andevo tao mitady vahaolana fa tsy nahita mihitsy niezaka tamin'ny herin'ny tenany fa tsy tafavoaka mihitsy fa rehefa nitaraina tamin'i Jehova nihitany Jehova mitondra vahaolana nentin'i Jehova ny pasika famonoana ny zanak'ondry izay antoko ny fanafahana ny zanak'Israely ary zay le fahamarinana goavana be tsy afa-misaraka amin'ny fahafatesan'ny zanak'ondry tsy misy kilema tsy afa-misaraka amin'ny fahafatesan'i Jesosy tsy afa-misaraka amin'ny pasika fa 4 volana nisana fahafahana teo ambanin'ny fanadevozan'ny firenena goavambe ary raha tany amin'ny testamenta taloha de ny zanak'Israely no afaka namono ny zanak'ondry tsy misy kilema izy ary nisy fepetra napetrak'Andriamanitra izay tsy maintsy nekeny fa iny vanim-potoana na nekeny ny tenin'Andriamanitra iny vanim-potoana nanafahana ny zanak'Israely teo ambanin'ny vahoan'ny firenena ndehibe zay natanjaka indrindra tamin'izany vanim-potoana zany de ny firenen'ny Egiptianina afaka ny zanak'Israely tsy noho ny herin'ny zanak'Israely fa noho ny herin'Andriamanitra tsy ny vahaolana hita ny zanak'Israely fa ny vahaolana natolotr'Andriamanitra ary afaka ny zanak'Israely
noho ny am'le zanak'ondry tsy misy kilema taty amin'ny testamenta vaovao tandindony iny kanefa profo mivaingana satria tenaandriamanitra ho tsapan'ny kristianina rehetra tsapan'izao tontolo izao fa tsy hoe tantara angano zany toejavatra nitrango zany fa zavatra tena izy mba hisotomana lesona manoloana ny firenena anankiray zay enja dipaoriana voavatotra ary toejavatra misy tsy tapina fenony zany manerana n'izao tontolo izao firenendehibe mambabo mandrakarefa ny firenena madinika de io no ohatra nomen'andriamanitra mba hodiniana fa tamin'ny andro pasika Jehova mihitsy niditra antsehatra nanafaka le firenena voageja ho afaka teo amban'ny vahoan'ny firenendehibe anankiray ny zavatra mitranga nefa tsy tsapan'ny olona zay fahafahana nataon'i Jehova zay afaka ny zanak'Israely taty amin'ny testamenta vaovao zay miresantsika zanak'ondry tsy misy kilema tsony noho ny vonoana fa tandindona le tany amin'ny testamenta taloha kanefa na de tandindona ary de nisy fanahafahafahana de entina hilazana sahady ndrafipamonjena apetrak'andriamanitra ho an'izao tontolo zao taminany irahany zanany tonga teto am'ty zao tontolo zao ety de Jesosy Kristy le natao hoe zanak'ondrin'andriamanitra zay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao raha mamakitsika ny Jaona toko 7 tsy mampaninona manao teny averina de zao no voasoratra ao Jaona toko 7 teny andininy fa 10 nadininy fa 9 fa toy izao no nitiavan'andriamanitra zao tontolo zao izy nomeny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy izy fa nanana fianany mandrakizay ny andininy fa 17 ka hatramin'ny 19 hoe fa andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ao am'izao tontolo zao anameloko zao tontolo zao fa mpamonjeny zao tontolo zao zay mino azy de tsy elono izy fa zay tsy mino azy de fa voaeloka raha teo satria tsy ninony ny anarany zanaka lahatokan'andriamanitra zany hoe tonga Jesosy indray ho an'izao tontolo zao fa tsy ho an'ny zanak'Israely intsony izy le zanak'ondrin'andriamanitra zay manaisitra ny fahotan'izao tontolo zao any amin'ny Jaona toko 1 ny andiny fa 7 noho ny apitso de nahita an' Jesosy avy manantona azy zao nozy ka de hoy izy indro zanak'ondrin'andriamanitra zay manaisitra ny fahotan'izao tontolo zao de tsy afa misaraka fa tsy mifanohatra ny soratra masina fa initra zavatra mitranga tany amin'ny tany Egipteny ihany miverina ho an'izao tontolo zao zany hoe iny ny vahaolana faratapiny azon'i Jehova ny tanterahana ho an'izao tontolo zao mba hitondra fanafahana ho azy araky ny resantsika hoe ny pasika ny fahafatesan'ny zanak'ondry tsy misy kilema tsy mbola famonjena fa mbola fanafahana ary le fanafahana de fanafahana mizotra ho any amin'ny famonjena zany hoe misy ny famonjena fanavotana ataon'andriamanitra satria mizaha toetra andriamanitra ny olona zay afaka ka rehefa tonga amin'ny vanim-potoana voafetra tapitra levy nyty zao tontolo zao ty ny fiavaranyty zao tontolo zao ty na tonga amin'ny fahafatesana ny olona fa tsy maintsy maty zay ny farany azon'andriamanitra elanenina amin'ny olona de manaraka eo ny fitsarana de eo am'izay mivoaka ny didim-pitsarana ho afaka madiodio ve sa averiny indray ho andevo maharitra mandrakizay fahafahana karaha fanafahana ny tany amin'ny bokin'ny Exodosy maty ko Jesosy afaka zao tontolo zao mety hafahafa amitsika am'resaka an'izany na kristianina izy na tsy kristianina nafatezan'i Jesosy de ho an'izao tontolo zao na mino izy na tsy mino afaka zao tontolo zao ary miprofozitsika afaka manao zay tiana ataon'ny olona rehefa afaka manao zay tiana atao zay saipatan'ny olona de nidikan'izay afaka kanefa zay fahafahan'izay na tonga atsika ny resaka tany amin'ny Galatianina toko 10 tsy verenatsika lava tsony ny fanazavana fa haitsika tsara de ny andininy fa
Galatianina toko 5 dia 9:17 fefanantsoana amin'ny fahafahana ianareo raha laozy kanefa oka tsy ho entinareo anaraka ny nofo zany fahafahana zany fa mifampifampo amin'ny fitiavana fa tanteraka amin'ny tenyray ihany lalàna rehetra dia zao fitiavana manao tahaka ny tenanao zany hoe afatra goavana tsy tokony ho adino ho an'ny olona matsapa ny zava-miafy ny pasika dia zao ny fitiavana ary raha manam-pitiavana tsy mandeha araka ny nofo ary raha manam-pitiavana mandeha araka ny fanahy satria inona ny zavatry ny nofo tsy mampaninona antsika manao teny averina ny 9:7 fa miariary ny asan'ny nofo dia zao fitsangazangana fahalotoana fijejojejoana fanompontsampy fanaovana ady ratsy fandrafiana fifanterana ady lahy fiafina fonana fifampiandaniana fisarahana fitokoana fialonana famamona fananaovan-dratsy ary toy izany zay lazaiko aminareo raha teo izy tahaka ny voalazako fahiny fa zay manao izany ao sy dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra rehefa ao aminatin'ny olona ny fitiavana tsy mandeha araka ny nofontsony izy fa mandeha araka ny fitiavana ary amin'ny Galatianina toko 5:22 fa nivokatry ny fanahy kosa dia fitiavana dia manaraka daholo ny fifaliana fiadanana faharipo famoram-panahy fanaova-tsoa fahamarinana fahalemem-panahy fahononam-po tsy misy lalàna manohatra zany ary zay le afatra goavana be ao anatin'ny pasika dia maty ary Jesosy afaka zao tontolo zao kanefa zay fahafahan'zay tsy tokony hoentsika anaraka ny nofo ny zavatra misy nefa araka ny resantsika hoe le fahafahana zay nomen'Andriamanitra atsika tsy tena fahafahana madiodio fa lalana izotra ho any amin'ny fahafahana tena izy fa fahafahana vonjy-maika ihany afaka daholo ny olona rehetra dia nomen'Andriamanitra tombolandrom-pahavelomana satria Jesosy efa maty 2 taona lasa mahery ny dikany afaka zao tontolo zao fa tsy mbola voavonjy zao tontolo zao fa avelan'Andriamanitra andeha arak'izay tiany fa torony hevitra ihany koa nefa na izy izotra araka ny sitrapon'Andriamanitra na izy izotra arak'izay saim-patany fa ampahafantarin'Andriamanitra foana ny tsy maintsy efa ranony safidy izay raisiny dia raisina ho lesona lehibe ny zavatra mitranga tany amin'ny tany Egipta mba azahoantsika mahatoky tanteraka hoe misy zavatra tian'Andriamanitra ampitaina ke ho an'ny firenena amin'izao vanim-potoana izao satria ny zavatra mitranga tao amin'ny tany Egipta dia hoe ten'Andriamanitra mihitsy no niditra an-tsehatra ny solo niady ny zanak'Israely ka natonga fanafahana tanteraka ny zanak'Israely teo ambanin'ny vahoan'ny firenena goavana ary zany no ady mitranga amin'izao vanim-potoana izao voageja ny firenena voageja ny fiangonana voageja ny fianakaviana tsy misy zay tsy voageja ary nitady vahaolana kanefa raha ohatra mbola nitady ny vahaolana araka ny sitrapon'ny olona ihany fa tsy hitehatra amin'Andriamanitra tsy misy vahaolana zany zany ny olona mandeha araka ny nofo fa ny olona mandeha araka ny fanahy mametraka ny adiny eo am-pialatana an'Andriamanitra mandalo teo zavatra sarotritsika amin'izao vanim-potoana izao indrindra ny firenena miezaka angentsika mitady vahaolana fa miparaingy mipetraka manahoana tena mitaraina amin'Andriamanitra ka mangataka ny sitrapon'Andriamanitra mba hitondra fanafahana tokoa ve sa mbola miezaka amin'ny herin'ny tena ihany mba ho tafavoaka fa raha mbola miezaka atao ny tenantsika nataontsika tsy hitafavoaka zany satria tsy takona felona eo amin'ny fiainana mandalo ady foantsika na dia ataoko hoe maty ary ilay zanak'ondry tsy misy kilema tany amin'ny testamenta taloha afaka ny zanak'Israely fa ny fiadanam-poananany dia ny firaisany amin'Andriamanitra fa tsy midika zany tsisy ady zay sedrany misy ny ady manaraka ny fona ny ady maty koa Jesosy Kristy nandalo pasika tsika rehetra ary tsika ny akamaroantsika dia kristianina avokoa voaray ve le afatry ny fanafahana ary matoa afaka dia tsy miherin'ny tenatsika fa no ny herin'Andriamanitra dia mentehitra amin'Andriamanitra
amin'ny herintsika rehetra ve tsika ary zany rehetrarehetra zany mitsarovatsika hoe mahatonga verimberiny zany mbola misy sitrapon'andriamanitra tia no tanterahana eo amin'ny fiainako eo amin'ny fiainanao eo amin'ny fiainatsika eo amin'ny fiainam-pirenena mihitsy ary ny tanjona ankendren'andriamanitra dia mba hatonga ny olona rehetra tahaka ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany zay nanadino an' Jehova mba hiverina marina ho amin'i Jehova ny afatra izay entana afatra tsy akanavaka ho atsika rehetra izay manantsofina ary io tsy mijery fahefana io tsy mijery arena io tsy mijery saranga io tsy mijery fiodirana io Andriamanitra miteny amin'ny olona rehetra tanjona ankendren'Andriamanitra ahatonga atsika hiverina tanteraka aminy dia namantatra an'izay afatra ny fiverenan'izay mba hahatonga atsika ho afaka dia ny fanahy masin'Andriamanitra miasa ao anatintsika mba hahatonga atsika hisambatan'olona tsy andeha amin'ny herin'ny tenatsika fangataka mandrakariva ny famondrampo sy ny vahaolana avy amin'Andriamanitra hivavaka isika misotranao Jehova Andriamanitra ray no teninao indray izay tonga taminay dia ny mamerimberina ny fahafahana izay nataonao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy fitiavana faratapony azonao natolotra manite izao tontolo izao dia tena vahaolana dia nangatahana aminao Jehova Andriamanitra ray eo izany fanahinao masina izany nahatonga anay ho resy lahatra tanteraka ka hiankina aminao hiverina tanteraka aminao mba hisiany vahaolana maharitra eo amin'ny fiainanay tsiraray avy dia misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen manovelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva